Aleo vavaky tsika risotra an'Andriamanitra. Atsika Andriamanitra raha eo misotranao zay satria dia tonga eto amin'ity faritra Antsahasoa ity mitokana fiangonana. Tantananao ny dianay avy amin'ny toerana maro samihafa mba hiaraka hifaly sy hidiranao amin'izao zava-dehibe miorina eto amin'ity tanàna Antsahasoa ity dia ity fokontany ity satria fiangonana indray no tafajoro eto fotsy sy manga izay maneho ny voninahitry ny lanitra. Tsy tonga eto fotsiny izay tokana fiangonana tompo fa tonga eto koa izay mitondra ny fanatitra isa-tsabata araka ny baikonao hoe aoka tsy misy isy eo natreko tsy mitondra fanatitra ny olona foka samy mitondra arak'izay zakany avy araka ny fitahina sy ny fanambinana izay nomenareo dia mitondra izany fanatitra sy ampahafolo-karena izany zay sy fanohanana ny asa rehetra amin'ny mahasabatany andro araka ny baikonao ko dia raiso mba ho anitra kasitrano amin'ny seza fiandriananao ka ho tahinao ny fiangonana tsirairay avy nisy atokantrano nisy ambatan'olona zay mitondra izany ka hovahanao ny varavarany lanitra andritsanao fitena fiainam-bampoanay ho asianao teny mafy ny valalaka tsy hanimba ny vokatray ny fambolenay ny fiompianay tsy ho azo ny dahalo ny ombonay fianao ny hiaro anay amin'ireny fahavalo isan-karazany ireny ka dia hidiranao zay sy ame voninahitra ny anaranao ka dia mba ho hitany hafa koa fa fantatray fa momba anareo Andriamanitra ka dia mba hanaraka anareo koa zay ho izy ireo dia mitenena ary amin'ny alalan'ny vakiten'ny soratra masina fa mino indray izay ny anaran'i Jesosy. Amen. Masatsika ry mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia mahafaly any miarabantsika vahoakan'Andriamanitra rehetra eto amin'ity fokontany Antsahasoa ity. Miarabantsika hatratr'ity fotoan-dehibe ity satria dia zava-dehibe tokoa no hatrentsika eto androany hitokana ity fiangonana manga sy fotsy ity tsika koa mahita efa manga sy fotsy daholo koa tsika zany raha mijery ambony koa tsika dia zay lanitra io fa io ny lokony manga sy fotsy koa io lanitra io fanana izany fiangonan'Andriamanitra izany satria dia maka ny endrik'izany lanitra izany ny endriky izany fiangonana izany koa dia isaoran'Andriamanitra tonga amin'ity fotoan-dehibe ity itsika androany koa dia arabaina manokana itsika fokontany eto Antsahasoa indrindra fa ny filohan'ny fokontany sy ny vahoaka eto an-toerana zay miaraka amintsika Andriamatoa Ratefer Soa Bernard koa dia mba angatana mitsangana kely ray aman-dreny président aloha mba hiara-bahan'ny fiangonananao eto amin'ny fokontany satria dia zava-dehibe no tonga eto amin'ny fokontanyao satria fiangonana no tonga eto ary dia misaotra atsika teto toerana koa nanome alalana nazona nanangana izany fiangonana izany koa dia mba io lanitra manga sy rahona fotsy io dia mba hitondra fitahina n'ity fokontany misy atsika ty ao ambin'Andriamanitra amin'izay atao rehetra tsika rehetra eto toerana. Misaotra tompoko. Tsy nandeha rery ny filohan'ny fokontany fa dia manaraka anazy tokoa ny adjoint Ramaefason Olivia Ramatoa zany sa lehilahy moa le Ramaefason Olivia ay lehilahy Olivia zara Olivia dia velokely lehilahy police dia miarabanao Andriamatoa adjoint koa misaotra indrindra amin'ny fanatrehanareo zao fotoana izao satria dia zava-dehibe tokoa ny fitokanana fiangonana zany dia raha ny sitsy tokoa raha itsika mitondra fanjakana eto toerana mba manatrika izany satria itsika nanome alalana makasitraka tompoko izany. Dia tonga eto koa ny adjoint au maire ato amin'ny commune ny Morarano zany izay solitena ny ben'ny tanàna zany zay nalefany miaraka amintsika eto satria raha tsy nahazo alalana be ny ben'ny tanàna tokoa ny fananganana zany fiangonana zany dia tsy no tanteraka zany ko dia arabantsika manokana rehery mamonjy Jean Narson zay adjoint-ny ben'ny tanàna tonga miaraka amintsika eto. Miaraba ray aman-dreny ko dia ampitahoany amin'ny ben'ny tanàna any ny fisaorana sy ny fankasitrahana avy amin'ny paster Mayola sy ny fiangonana Apokalipsia ny amin'izao fahavitany fiangonana zao fa raha tsy te hono ianareo dia tsy niorona izao fiangonana zao koa dia ho tsaroana hoe ny fitenjera mahatsiaro koa dia makasitraka makaterera. Misaotra indrindra. Dia miaraka amintsika eto koa moa ny mpitandro filaminana amin'ity faritra misy atsika ity
ko dia isorana koa izy ireo miaraka amintsika eto fa dia arabantsika manokana ireo mpitandro filaminana miaraka amintsika ety tanàna ko dia ilamina ny tanàna antsika faritra manodidina dia eo izy mirahalahy tsy hanonana anarina fa dia mangataka anareo rahalahy mba hitsangana aloha zany mba ho akasitrahan'ny fiangonana sy commune ety an-toerana izany makasitraka misaotra betsaka ny amin'ny fanatrehantsika izao fotoana izao koa satria dia mino afa dia tonga dia milamina ny vahoaka ety Antsasoa vao mahita anareo mpitandro filaminana hoe misy olom-panjakana eto amin'ity faritra misy antsika ity arabaina avokoa antsika fiangonana rehetra izay tonga manodidina ihany koa tonga nanatrika ity fotoana ity mba nanotrona ny fiangonantsika eto Antsasoa amin'izao fitokanana fiangonana zao fa tsy navelantsika horery izy miaraka amin'ny mpiara-miasa rehetra izany koa dia hiarabantsika fiangonana rehetra koa ifanao fofantanana antsika zany amin'ny fampiarabahana izay niarahantsika teto tsy adino ny miaraba ny olona ny fiangonana rehetra koa izay tonga manodidina nazakazaka namonjy an'ity toerana ity eto koa ireto n'olona ato nolonato sy ny solitenany foibe izay miaraka amintsika eto ny secrétaire généraly Andriamato James Sapara l'olona zany ny fiangonana izy no secrétaire général ho antsika ambony eto toerana dia tiako marina fa tamin'ny zanam-pianatra apokalypsy voalohany indrindra mbola tsy nisy fiangonana dia zany ray mpianakaviana zany no mpianatra apokalypsy voalohany indrindra izy tamin'y rahalahy izy sy zokony lahy nampianarina apokalypsy voalohany tamo zany andro zany dia mbola io izy mbola manaraka io hatramin'izao fa ohatra ny an-danitra hono dia anaraka foana izy fa sy janona eto izy sy ny fianakaviana dia eto koa ny foibe nasionaly Andriamato Randrianasolo l'olona ao anatin'ny fitantanana ny patrimoine ny fiangonantsika tonga miaraka amintsika eto koa izy amin'ny mpianatra apokalypsy tany voalohany tany koa izy io vao nanomboka koa ny fampianarana dia efa isany tao izy ady hatramin'izao dia mbola mifanentanana ihany manaraka hatrany an-danitra dia ato ny paster Sarla zany amin'ny paroasitsika ity tonga eto izy natonana mandraikitra ty paroasy ity régionalny arivon'ny mamo izany ny paster Sarla izany fa avy nandeha lavilavitra ihany izy io fa avy tany Ambilobe tany izy io Mananjary Anjorobe Fenorivobe zay vao tonga ety amin'ny faritry ny miarina Arivomamo paroasy régionalna Arivomamo izany ato ny l'olona donné no paroasy Mercetosika kanana sampigonanareo mako izy ity zany dia tongotsika mitokana anazy ato koa ny l'olona Guillaume filoha lefitra ny régionalny Arivomamo zay miaraka amintsika koa zany ao Mercetosika ao ihany izy mpira fiangonana ato zany manao matinesy zany l'olona tena enjana be zany l'olona Bruno avy eo amin'ny filohan'ny sekoly sabata régionaly avy eo Antananarivo moabitanareo amin'izao matinesy zao nahanao zany izy dia saoran'Andriamanitra zany fa hitokana fiangonana antsika androany kanefa na hitokana fiangonana ary tsika androany dia mba tsara ihany mba misy afatra omena antsika fiangonana satria ty afatra zay enontsika veto Antsasoa ity dia tsy ho antsika eto ihany fa maheno an'ity zareo any Dego any any Tuliara any any Mazenga any any Fianaratsoa any any Ampitan-dranomasina any hatrany Morondava any hatrany Maintirano any hatrany Vaingaindrano any dia maheno an'ity toritentsika ity zany hoe eno eran-tany zany izy ity fokotany Antsasoa ity dia avy amin'ny commune ny Morarano izany ary avy eo Mercetosika no miakandrefana ny lalana makaty somary tsy dia ratsy ny lalana nefa tsy dia tena tsara fa rehefa maina izy dia vetivety ihany fa zay rakaty tsy dia sairana loatra fa voaka avy to Mercetosika teo ihany nisy fotofotoka be somary nanahirana ny lalana rehefa nitavavoaka tao dia maina tsara zay zany ry rehefa ny tanàna rehetra aty ampitan-dranomasina aty Afrika aty aty Frantsa aty aty Amerika aty Azia aty misy voakan'Andriamanitra hatrany Sinany miheno zao toritentsika zao dia mba malala hoe ay ve misy an'izany Antsasoa zany misy fiangonana hotokanana koa izy izany koa dia anderitsika an'ireny afatra ny vaky tenitsika teo dia tao amin'ny tantarany mpaminany Amosy ary ny ray kosa dia teo amin'ny
tantaran'ny Kristy sy ilay sambo kely natopatopan'ny rano izany. Tsara angamba ho raisitsika vetivety aloha ty tantaran'ny Amosa ty. Amosa mpaminany ray ato amin'ny baiboly, voasoratra ato anatin'ny baiboly ny zavatra nambaran'ity Amosa ty. Isany atao hoe mpaminany izy, nefa dia azo atao hoe misy mpaminany vaventy dia misy mpaminany madinika. Fa raha atao hoe raisina dia isany hoe mpaminany madinika ihany ireto Amosa sy Obadi sy Naoma sy Jona sy Joela sy sisa ireto. Fa na izany na jany ary dia voasoratra ato anatin'ny baiboly ny afatra nomen'Andriamanitra anazy. Ary izy moa ty mpaminany Amosa ty, tsara mba ho fantatsika ny tantarany hoe izy le mpaminany Amosa izany. Ity mpaminany Amosa ty dia ny asany dia mpiandry ondry, ary ny vanim-potoana ny ainany taminazy zany faminaninana zany zavatra hitany zany dia tamin'ny andron'ny mpanjaka Ozia, mpanjakany Joda, sy tamin'ny andron'ny mpanjakany Jeroboana zanaky Joasy, mpanjakany zanak'Israely. Dia roa taona taloha nisy tany be teo amin'ny tanàna zany nazahoan'ny Amosa ty mpaminany sy roatany ato amin'ny bokin'ny Amosa ity. Ka ny zavatra nresahany ato moa zany dia saika niloza hanjoany zanak'Israely sy Joda sy ny mponina noho ny fahotany ireo vahoaka ireo zany sy ny fanjakana izay nisy tamin'izany, izay nanota sy niodina tamin'Andriamanitra. Ka takitaky ny ahoana moa zany niotan'ilay fanjakana izay niodina tamin'Andriamanitra, satria dia resaka fanjakana tokoa tsika eto. Ary io mbola averiko foana ny mahadisy ny olona hoe izany baiboly zany na izany fiangonana zany dia tsisy idiran'ny resaka raharaha politika zany, fa dia tokony raharahan'Andriamanitra ihany ny resaka resahanao, fa tsisy resaka politika ao. Fa tena diso be zany fijerin'ny olona izany. Fa raha miresaka fanjakana izany ianao dia fa politika zany. Fa ity mpaminany Amosa ty dia mpaminany anankiray izay tao amin'ny fanjakan'ny Ozia, tamin'ny mpanjakan'ny Joda, satria ny zanak'Israely mizara roa, nisy ny Joda izay fanjakana anankiroa ihany dia Benjamina sy Joda io fanjakana anankiray io izay nanjakan'ny Ozia, dia ny folo ambiny zany nanjakan'ny Jeroboana izay laza hoe zanak'Israely ny folo ambiny zany. Ka tamin'ireo vanim-potoanareo samy teo reo fanjakana roa reo, fanjakana Joda sy fanjakana Israely, dia samy nisy fahotana nataon'ilay fanjakana sy ny mpitondra fanjakana tamin'izany. Ka nahatonga an'Andriamanitra nilaza tamin'ny mpaminany Amosa hoe izao ny zavatra lazainao amin'ny fanjakana misy io izay manota manao ratsy eo anatreko Jehova, nefa dia oloko manompo oloko mivavaka amiko zany nanendren'ireo fanjakana ireo. Fa noho ny fahotan'izy ireo sy ny adalana nataon'izy ireo dia ity ny afatra omenanao ary Amosa. Dia ina moa ny zavatra nitranga tamin'ny fahotany ireto mpanjakany Joda, Ozia ny mpanjaka tamin'izany sy Jeroboama mpanjakan'ny Israely tamin'izany vanim-potoana izany. Ka nahatonga ny Jehova niteny tamin'ny Amosa, Amosa zay averiko tsara, mpiandry ondry ny asany tany an-tsaha, fa mampiandry ondry azy io dia nahazo teny tamin'Andriamanitra izy. Amin'izao fotoana zao moa zany matetika raisina ara-baky teny zany naneviny ara-panoharana dia hoe Kristy mpiandry ondry, Kristy manana ny ondry andrasany, dia tonga ny ambodimasika nampiahaka ny ondry. Dia raha raisina koa izy hoentina mitatra lavalava ty amin'ny androntsika amin'izao fotoana zao dia ny mompera sy ny pastera sy ny presbitera sy ny loholona, dia ireo koa dia azo atao hoe mpiandry ondry, miandry ny ondriny. Hitavita koa dia mpiandry ondry koa ny asany. Dia natsoin'Andriamanitra izy dia lasa mpanjaka, nitondra firenena, nitondra mpanjaka amin'ny mampiandry ondry azy. Dia misy mpiandry ondry be da be koa zany, fa ireo mpiandry ondry ireo dia misy fanjakana eo aminy. Raha takantsika ty ambanivohitra zao dia mety hoe mpiandry omby tsika, fa tsika mpiandry omby ty fa misy fanjakana eto, misy fokotany eto fanjakana, misy commune eto fanjakana, misy district eto fanjakana, fa misy filoham-pirenena koa fanjakana. Fa ilay faminanina nomena zany dia tsy tamin'ilay fanjakana, tsy tamin'ilay mpitondra fanjakana na ilay mpanjaka, fa tamin'ilay mpiandry ondry tary ambany tary no nomena azy.
le olona miandry omby zany na miandry ondry ary ambanivohitra ary izy mahazo fahitana izy mahazo faminaniana avy amin'Andriamanitra nefa izy any ambanivohitra any a mpiandry ondry zany ariva ny andro dia mody dia mamana ny ondry izy sisy dia izy nahazo an'ilay fahitana dia nambara n'ilay fahitana ka ny zavatra hitany dia hoe tamin'io fanjakan'ny Ozia io ina moa ny zavatra nitranga tamin'ny fanjakan'ny Ozia io raha izy ny baibolintsika tantara faharoa no miresaka azy andininy toko fahinina amby roapolo tantara faharoa toko fahinina amby roapolo page 418 419 amin'ny baiboly protestant tsy misy référence ao amin'ny boky ny tantara faharoa toko fahinina amby roapolo misy ny tantarany Ozia mpanjaka ka tamin'ny andro ny teo Ozia mpanjaka itya no vanim-potoana nivelomany Amosa mpaminana zay mpiandry ondry tamin'io vanim-potoana io izy zany miandry ondry ny dia mahazo mahita teny mahazo teny avy amin'ny Jehovah dia noentiny tany amin'ny fanjakana kina zavatra nitranga tamin'ny tantarany Ozia mpanjaka ity vakitsikary ny tantara faharoa ary ny vahoaka rehetra manomboka ny andiny voalohany tamin'ny Jota naka ny Ozia izay 9 taona ka nampanjaka azy andimby ny Amazia rainy Ozia ity zany dia Amazia mbola 9 taona izy zany dia efa nalaina naperaka tao amin'ny fanjakana izy nanamboatra ny lota ka napody azy ho an'ny Jota indray rehefa lasa nodimandry any amin'ny razany ny mpanjaka 9 taona Ozia fony izy vao nanjaka ary 20 taona nanjakany tao Jerusalema mandalava be zany raha 10 taona ny mandana azafady raha 10 taona ny mandany filoham-pirenena anankiray zany dia nahazo manda 10 izy zany foadisy zany ny azy zany hoe manda 5 taona 10 ny odiny dia ny manda faraiky amby folo tsy nalany manda tsony izy fa teo amin'ny faharoa 15 taona ny nanjakany izy vao rava ny fanjakany dia naninona ary ty fanjakana ty zany naharitra be ohatran'izany 15 taona teo amin'ny fanjakana inona nampaharitra azy dia noho tsara ny zavatra nitranga tamin'ity fanjakana ny Ozia ity dia inona naharava anazy indray rehefa avy eo zao ny zavatra nataon'izy ity ty ny projet de société ty ny programme anasany nataony nampandrosomin'ny firenena sy ny fanjakana zay noentiny voalohany amin'ny lafiny ara-panahy ary nanao zay mahitsy eo masony Jehovah izy tahaka izay rehetra nataon'ny Amazia ray zay nataonyty mpanjaka ity nanao zay mahitsy eo masony Jehovah izy tahaka ny ray zay nampatezany fanjakana mpanjaka tsy mba manao kolikoly mpanjaka tsy mba nanodikodina rem-pirenena mpanjaka tsy mba titeny mpanjaka tsy mba mpangalatra mpanjaka tsy mba mpamono olona mpanjaka tsy mba nanompo Andriamanitra hafa na nanompo sampy fa dia tena nanompo an'Andriamanitra izy dia za koa mino dia voaka an'Andriamanitra fa raha misy koa mpanjaka ny tany tsy fanjakantsika ty na eran-tany azy na président république nilazana azy ka izany président république zany hanao ny mahitsy eo masony Jehovah za lazaiko anareo fa tratra ny koy 10 taona io na 9 taona amen raha manao mahitsy eo masony izy Jehovah dia iny programme n'io mpanjaka Ozia io andiny fadimy nitady an'Andriamanitra izy tamin'ny androny Zakaria izay nafantatra ny fahitana amin'Andriamanitra ary tamin'ny androny no nitadiavany an'i Jehovah dia nambinin'Andriamanitra izy tamin'ny andro nanjakany no nitadiavan'Andriamanitra dia nambinin'Andriamanitra izy président fokontany tena raha amin'ny andronao zao mitady an'Andriamanitra fonao mihitsy mivavaka isan'andro eo foana ianao président fokontany 10 taona ianao eo foana satria mitady an'Andriamanitra sady manao zay mahitsy eo masony be tanàna ianao koa be tanàna foana koa anao raha manao mahitsy eo mason'Andriamanitra tahaka an'izany koa ianao filoham-pirenena io koa na mpanjaka itsonanao na président république manao va marina ny ianao fa eo ianao na 20 taona na 10 taona eo ianao fa amin'ny andro zay tsy anaovanao ny marina dana mandeha dia ny sisiny ale savapenako anao président lasa ianao rasiny olonao ianao satria Jehovah mahalala an'izany izy mahita an'izany fatan'izany fa tsy hoe tsy misy hoe fa mitapitaka amin'izany dia toy izany lizy tia ny programmany ary nivoaka izy
ka niady tamin'ny Filistina dia nandravany Mandanigata sy ny any Jabne sy ny any Asdota ary nanao tanàna tany Asdota sy tany amin'ny Filistina. Ary Andriamanitra nanampy azy hamelon'ny Filistina sy ny Arabo izay nono natao gorabala hanome hita, ary ny Amonita nandohetra ho an'ny Ozy dia niely lazany hatrany akaikin'ny Egypta fa tonga mahery indrindra izy. Nandeha nivoaka izy niady tamin'ny Filistina, nandrava tanàna ny Asdota sy ny Arabo sy sisa nandeha nivoaka izy niady tamin'ireo. Ireo zany ny fahavalony dia nandeha niady tamin'ireo fahavalon'ireo ity mpanjaka Ozy ity dia nandresy dia niely hatrany Egypta fa tonga nahery indrindra izy nilazany. Andao ro raisitsika ity Filistina sy Asdota sy ny Arabo sy karaza sy sisa zay tenenina eto zay nivoahan'ny mpanjaka Ozy ka nidina. Andao raisitsika fa nidahalo ny Filistina, raisitsika fa nifahantrana ny Asdota, fitangany vitim-piainana. Zany ny fahavalo iainantsika amin'izao fotoana izao. Fa nivoaka ity mpanjaka ny Ozy ity dia niady tamin'ireo dia nandresy ny fahantrana zany ity mpanjaka ty, nandresy ny tsy fandrimpanemana ny sécurité tao amin'ny fiarahamonina nisy azy. Tsy nisy tsony dahalo, tsy nisy tsony mpangalatra manao alabotry, resy ny fahantrana, vita ny lalana, zany problème daholo. Nandresy zany ty mpanjaka ty nieleran-tany laza. Dia azo lazaina koa zany amin'izao fotoana zao, raha misy mpanjaka na misy président ny république na aiza fanjakana ajakana mandresy zany fahantrana izany dia mieleran-tany tokoa ny lazana. Mpalaza be zany, fantatra ny lazana, mandresy ny tsy fandrimpahalemana ny asany dalo sy ny asany maizana. Raha misy mpanjaka mandresy an'izany mieleran-tany ny lazana, mieleran-tany ny lazana. Mavita ny lalana ratsy ety ambanivohitra ty tonga dia taranaka maro hoe ratsy ny président tsy vita ny lalana tetehantsasoka ty, raha mety raha vao fahavaratra. Mieleran-tany ny lazana, zany ny lazan'ilay mpanjaka nandresy an'izany. Zany hoe lasa tokoa izy nivoaka dia niady tamin'ny fahantrana. Ravo zany. Andininy fasivy ty koa mbola programme anasany. Arozina anao tilikambo tany Jerusalema, teo mivavady anjorony sy teo mivavady makao amin'ny tany lemaka sy teo anjorony ka nanamafy azy. Ary nanao tilikambo tany anefitra koa izy, sady niady lavaka maro ho famorian-drano. Fa izy nanana omby aman'ondro betsaka teny tany lemaka sy teny Antanety, ary nampiasa koa ny sambo, sady mpiasa koa sy mpamboatra tany Boloboka tena tendrombohitra sy tany Karmela koa, fa tia asa tany izy. Tena tany tsaha mihitsy zany ity mpanjaka Ozy ity satria tia miasa tany. Nanao tany Boloboka izy, nanao tany maro nambolena izy zany. Zany hoe niantso ny vahoaka koa izy zany mba hamboly sy hamokatra. Niady lava-drano satria raha be raha amboly ianao ka tsisy ny rano. Raha amin'ny azo tsika amin'izao dia nanao toha-drano mba nafanana amboly amin'ny toerana avo sy ny tendrombohitra rehetra ireny. Nazo ny volena daholo. Nanao tilikambo zany hoe nanao tanàna zany. Nanao tanàna izy namboatra trano. Nanao nouvelle ville, tanàna vaovao. Soloina trano moderna daholo ny trano rehetrarehetra. Efa tsisy tafo-bozaka intsony zany. Dia tahaka ny cité daholo ny trano rehetrarehetra dia trano miorina tsara daholo. Tsy ratsiravan'ny cyclone. Nanao tanàna izy zany, nanao tilikambo, nanao lava-drano. Grave be raha vao tsy misy rano hosotroana. Fa dia nanao lava-drano taty amin'ny faritra atsimo aty amin'ny tany tsisy rano ety. Tsisy an'izany toerana tsisy rano hosotroana zany intsony eran'ny Madagasikara. Raha tamin'ny andron'ny Ozy zany hoe ritra ny ranon'ny Koba dia tapaka ny jiro any an-jiro fa tsisy ny rano dia tapaka ny jiro any an-drano tapahana satria tapaka ny rano. Tsisy an'izany intsony fa mandeha ny jiro any an-drano tapahana. Any tapaka ny rano nefa ny jiro maninona? Ny jiro mandeha. Dia nanao tilikambo. Fa ina koa mbola programme nataon'ity
président Oziaty 920 ary io zany nanana maramila maro zay nanao antoko andeha anafika dia araky nisan'izay nandamina ny jejela mpanoratra sy mahasahela mpife azy ka nofezy ny anany anankiray amin'ny komandiny voatendry ny mpanjaka 920 no isan'ny lohan'ny fianakaviana rehetra dia lehilahy mahery avokoa ary ny miaramila fezindreo dia 500 amby 7 sy 3 hetsy 300 000 any zany zay mahery ny ady indrindra momba mpanjaka iady amin'ny fahavalo nanana maramila koa izy maro ary reo maramila reo dia lehilahy mahery avokoa sady mahay miady fa tsy maramila hoe tsy mahay miady fa tena maramila mahay miady matanjaka be kokoa zany ireo maramila ireo manana tafika zany ity fanjakana ity ary tsy vitan'izany reo tafika reo fa lazainy ato 970 ary ozina mboatra pinga sy lefiny tsy fiarovadosy akanjo fiarovatratra sy tsy pika ary vato hatramitady ho an'ireo miaramila rehetra ireo ary nanao fiadina lehibe tany Jerusalema izy natao araky ny marika vitany mahay zavatra zany hoe nanana maramila izy fa tsy manana fa tsy basy tsy mipoka basy ny maramilany na fitaovam-piadina tsy mamely fa ary fomba ozy izy amin'ny marika ambony indrindra beda be ny tany filaminana tena mikakaiky amin'izao fotoana zao fa hoe ny fitaovam-pelantanana eo fitaovam-piadina ampelantanan'ny tany filaminana iadivana amin'ny dahalo ratsy kokoa ny dahalo ary fomba kokoa ny dahalo no ny mpitany filaminana zavatra tsy mandeha zany fa ity dia hoe manana maramila izy ary fomba fa ny fitaovam-piadina entiny keo ary fomba hoentina miady amin'ny fahavalo satria ny fanjakana anankiray dia tsy maintsy misy maramila misy tafika eo hoentina miady andresy ny fahavalo raha sanatria misy manafika koa dia nanana zany tafika izany koa ary nanana fitaovam-piadina ary fomba izy azo raisina koa eo amin'ny lafiny ara-panahy hoe manana maramila koa ny fiangonana fa io maramila ny fiangonana io dia maramila lehilahy mahery avokoa ary nahery ny ady ka raha tsisy lehilahy mahery raha tsisy maramila mahery koa teto Antsaso tsisy fiangonana ny joro zany koa teto misy maramila nahay teto nahay ny ady teto afa-joro eto ny fiangonana manga sy fotsy satria nisy maramila ny ady teto ary nahay ny ady nahery ny ady dia nomena fitaovana ary fomba dia voaloko ny tolona manga indrindra na fotsy mbola very ambany be ry zay dia efa nahita anazy tonga dia io zany le fiangonana fotsy manga io ry amin'ny tendrombohitra ry avy any ambany any dia fahita nisy maramila ny ady tao fa raha tsy ny ady ianareo teto Antsaso tsy hivita io fa matoa hivita dia nivoaka mpandresy ianareo satria ary fomba amin'ny fitaovana mahery ny maramila fiaby. Halleluja amen dia inona zay ny fahotan'ity fanjakana ity ary ka natonga ny Amosa mpaminany nomeny Jehovah teny Amosa zay mpiandry ondro tary 9:20 ary noho ny nahery izy dia niavinavina ny fony ka nanao zay ratsy izy fa nivadika tamin'ny Jehovah Andriamanina ka niditra tao amin'ny tempolin'ny Jehovah andoro didikazo manitra teo amin'ny altara fandoroana didikazo manitra fa niditra nanaraka azy koa zare mpisorona ambanin'ny 20 mpisoron'i Jehovah lehilahy samy mahery avokoa ary nanoitra ny Ozy mpanjaka ireo ka nanao taminay tsy raha rahanao reo Ozy ny andoro didikazo manitra ho an'i Jehovah fa ny mpisorona ihany dia nitaranaki Arona zay no amasinina andoro didikazo manitra miala amin'ny fitoerana masina fa manao zay madiso ianao ary tsy ho voninahitra ho anao eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izany teny safoka izy ary nisy lovia teny tanany andoro didikazo manitra koa raha mbola nisafoka tamin'ny mpisorona izy dia nisy abokana nipotra tamin'ny andriny teo anatrehan'ny mpisorona teo an-tranon'i Jehovah ary Ozy mpanjaka dia boka 9:20 zany ary Ozy mpanjaka dia boka ambara-pahafatiny ka nitoetra tao an-trano mitokana satria tsy nahazo niditra tao an-tranon'i Jehovah intsony izy io zany ny fahotan'ity mpanjaka Ozy ity